fanjakana fa tsy Miara-pandela. Nanomboka tamin'ny firy? 6h du matin. 1h du matin fa sarinandro zay jusque zody Jusque zody. Rano mbola midry fô. Ao no miteny hoe Rivo-Doza fa misy koa miteny hoe fahasoavana io fa tena orana tsisy ty ao anatin'izay. Teto Madagascar naniry an'izany Rivo-Doza zany jereo ngeny tambadotra tserasera. Na zanaty zany aloha dia nisy ny ainana folo tao anatin'izay Rivo-Doza dikeledi izay olona telo raha ny tarehimarika farany no fantatra fa namony ainy ary maherin'ny 700 ireo Traboina zany trano manodidina ny 300 ihany koa no dibo-drano araky ny tarehimarika avy amin'ny BNGRC. Ny Rivo-Doza zay tavavoaka aloha zany izy amin'izao fotoana izao any amin'ny ranomasina any no misy azy raha ny fampitam-baovao farany dia arahantsika ihany moa amin'ny fivoarana izay rehetra izay satria dia mikisaka ny akandrifana izy zany tamina fangaram-pandefatra amin'ny 30 kilometatra isan'ora ary araka izany dia miverina mitoetra ny oram-baratra sy ny ora mikija amina toerana amina faritra maro samihafa indrindra amin'iny faritra avaratra andrefan'ny nosiny eo ihany koa izay tarika ny fikorotanan'ny ranomasina izay ka ho antsika ny amorontsiraka eto ilay fitenin'ny zareo sampana mpamatatra ny toetrandro ilay hoe aleo aloha tsy miandrika ao anatin'izay isorohana ny loza rehetra zany indrindra ny amin'ny Cap d'Ombre sy Besalampy iny mba hampitsahatra izay asa mandraharaha zay na eo aza lay inona moa zany nambaran'ny Rajoelina teo lay tsy fisina lay nohanina an'io tedavina an'io dia latokana ny aina ao anatin'izay ho arahantsika eo ny fivoaran'izay Rivo-Doza izay fa raha ny takaitra aloha dia somary mavesabesatra ihany indrindra ao amin'ny faritra avaratry ny nosiny maro ny fahampitehana vokatry ny fandalovan'izay Rivo-Doza izay nandalo ny Rivo-Doza nitondra rotsakorana fa faritra maro ihany koa anatin'izao fotoam-pahavaratra tanteraka izao no mbola tsy misitraka an'ilay rano fisotro eo madio ihany mbola tsy misitraka ilay rano ho fampiasa ao atokantrano ny rano fisotro fidiovana sy fanadiovana isan'ny nahenona fitarainana sy nampiakapeo ny mponina teny Andry soro tao anatin'izay ny tosy ny ivato ny avara itosy ny vato ny akadin-dravola iny isan'ny nahenonan'izay fitarainan'izay mbola faritra maro raha ho an'ny eto Antananarivo manokana no ao anatin'izay fijaliana rano izay eo ihany koa ny any amin'ny tapany atsimon'ny nosy ny amin'ny Toliara ihany koa dia anatin'ny fahasahiranana amin'izay fisitrahana rano izay tsy ary voatanisa moa zany raha ho tany saina eto hoe aizava le tsy misitraka rano fa mafy azy dia saika ny faritra rehetra manerana ny nosy ao anatin'izay fijaliana rano izay amin'izao fotoana izao ny mpamboly aloha zany io nahazo azo ihany raha ny herinandro teo sika no nandray any solotena mpamboly tao amin'ny distrikta Natsimondrano zay mikaikaikany amin'ny hoe tritra ny tanimbary efa tokony anetsa fa mbola tsy afaka manao ninina ny efa voaketsa maty teny tanimbary dia io aloha zany nisy ny rotsakorana ho Antananarivo izay somary manifinify ihany fa hitany ihany io maro zany tena hitany be mihitsy satria maro rehefa velombolo ary rehefa mandalo amin'iny faritra rokady iny mandalo amin'iny digra manontolo iny varina mijery anazy maraina teo ary mijanona mihitsy fa misy mijinja vary tsy haiko hoe reny ve le vary aroa zany zao sa varina zany lefa jinjaina dia janoary febroary ary ny tena mahavarina amin'ilay izy efa tena masaka tanteraka le vary satria ny sasany mijinja sasany vely ao anatin'izay sehatra rehetrarehetra zay dia raha tena ny endrandrana ny akamaroan'ny tatsaha teto amintsika le fanambarako teo sambany teto Madagascar ny Malagasy mba ny endrandrana zany sy ny Rivo-Doza zany ny tena nandrandray moa zany le orany fa saingindrisy fa herikerika nefa nino dia tenen'ny tolo hoe nyherikerika mahatondradrano zava-dehibe zay efa nahazo zay anjara tandrify aloha zay tandrifiny ary mbola eo ihany koa fa ny faritra maro isan-karazany toy ny faritra tany maro atsehatra sy maro isan-karazany voemara ny ohatra no netiny ray ny rano zany hoe reny zany tokony misy lalan-drano fitarihan-drano ho an'ny olona zay faritra izay tena
sarotra ny ahitana an'izany rano zany hoe tokony hain'ny fitotram-panjakana fa tsy variana am'resa be fotsiny anao an'izao nanao an'izao e fa tokony efa misy zany ny fitehirizan-drano ihany koa satria tsika tadioma zavatsara fa rehefa mandamy vanim-potoana andririna hoa dia tena io tsika le tena tsy misy rano fa tokony manana zany tsika hoe io misy tanety be anankiray dia eo amban'le lemakeo misy fitehirizana rano ohatrany any ampitan-dranomasina manana an'izany avokoa izy ireo tsika tsy tena hoe amorona ohatrany tritriva tsy ohatrany reny na hoe amorona ohatrany tsy azo mpaniry fa manao be dia be ny azo anaovana an'izany raha mandeha fotsiny zao tsika faritra avaradrano eo andrano tapana io nke zao dia efa hatramin'izay io fitehirizana rano e andrano-behivava fitehirizana rano efa hatramin'izay ani io e io masa io fitehirizana rano hatramin'izay fa indrisy lasa le rano maloto amin'le manodidina noho ny fandrosoana dia mikorina ao anatin'izay rehetra tena ilaina le rano fa tsy le vely rano le natao le rano velesina raha tena tsisy tsony ary tena tsantsony ny teny an'le satria tsisy tsony le rano velesina izany hoe ao anatin'ilay sehatra zany raha ny fahasoavana izay nandrandrainy vahoaka fa ny tena vomafy ihany koa dia miarakory amin'ny firenena ty amin'ny faritra ramasimbe indiana indrona hita maizina ny firenena mayoty rehefa le teo aloha dia in'le mahalindray le tamin'le tierinandro ity tratra indray izy ireo potika tanteraka indray izany hoe vao nanarina vao nidina tany ny filoham-pirenena frantsay tsy leto amintsika lay Emmanuel Macron dia nanao an'izay azony atao izy sy ny fanampiana voalasa izy ataontsika tsisy tapabolana zay dia tratra nyity indray dikany di ny tiako resana zany ao anatin'izay sehatra zay ny fahampitehana izay loza voajanahary zay tsy azo toinina fa ny fahamalona za mametraka lay teny filamatry ny be azeritse tsara rakainy ny tsara fiomanana ozy izy tsy tapohan-doza tena tsara tena nahita mihitsy nareo satria rehefa tsara fiomanana eny na dia misy ihany koa nefa ny fiomanana ne mbola misy ihany koa nefa ny loza eny tsefatsefaneny satria anao zao ohatra farafaratsy ny maivamaivana kokoa ny tiako resany hoe raha tsara fiomanana ianao aminatina fiarahamonina le trano eo akaikinao nefa ny tena miozaoza sanatria vovava mirodanao anao dia inona moa zay le hoe ny mahery tsy mody tsy ela velona fa ny zavatra apetraka fotsiny dia tokony mijery daholy dia tokony misy zany fidinana tsy ampy ny ho an'ny namana mialatsiny mon général rehefa tafaresaka tsika fa tokony midiny fotony nareo hoe ity trano ity tsy azonareo ipetrahana intsony dia miala aloha eto amin'ity toerana ity elanareo aloha fa tena tandodomdozy nareo amin'ity avoana be sy mety vato be ty hoentin'ny ndrika miala aloha nareo fa misy ny le olona teneninao miala izy fa miala izy verina ao anatin'ireny ohatra ny eny amin'iny faritra avo iny zao ny amin'ny la ohatra hoanito Antananarivo zany misy an'ilay fametrahana an'le saina mena moa amin'ny vanim-potoana manakaikaiky Rivo-Doza sala am'izao fa ny zavatra misy tany alohaloha kely zany nisy an'le hoe miala eto aloha nareo dia ampiafindra ry aloha ao anatin'izay soroana ny resaka metoloza satria misy ny noho n'le fahantrana sy n'le fahasahiranana misy ny tena hiala eto zay dia hoay zary ao anatin'izay ka nangataka ny amin'ny hoe asio mesure mifanaraka amin'izay zany rehefa miala eto zay ekena fa fitiavana sy soroana ny loza mety hitranga no antony any sorana anay fa mba toany izahay ao anatin'izay satria lasa hoe lasa trabona alohan'ny fotoana tsy iny izy raha ohatra esorina eo amin'ilay toerana nefa tsisy ametrahana azy tsisy amindrana azy ao anatin'izay ka izay nisan'ny antony mahatonga an'le teny marjona teo miala tonga eo le olona tonga eo le tompona andraikitra zany dia tsy azonareo ipetrahana ntsony aty fa tena mampididozy ty toerany ty ty trano ty atahorana enjera ny tany atahorana iotsaka ny vato atahorana enjera ao anatin'izay rehetrarehetra zay nefa le olona tsy afaka manoatra zany ao anatin'ireny ka tokony isy hatrany io moa zany amin'ny fomba fiasa rehetra fa ohatrany nanara-penitra mihitsy koa tatoato ilay tsy fisina mesura mifanaraka amin'ny fipetraisana ohatr' zany ny resaka autoroute tadiditsika ireny totofana ny tambary onerana tsy hita ihany ty mandeha ihany ty ny taona fa vakiko kely vetivety aloha reto afatra reto marjona amin'izao fotoana izao ampiananany
kibo miraba kolo FM miraba nareo telo miralady ahoana ny fandehany tena mafrangaty eto ny filotia sahirana ny malagasy ankehitriny hoy Daniel avy any Antsirabe miraba ny avy any Vakinankaratra zany Jocelyn avy any Sambava ihany koa dia ahoana ny fandehany maninona tsika raha tonga dia midina an-dalambe fa ela loatra hoy Jocelyn avy any Sambava ao anatin'izay ny fatra sava ihany koa isan'ny ao anatin'ny orana mitsy ao anatin'izao fotoana izao ny amin'ny izay fandalovan'ny Rivo-Doza sy ny rambony izay zany moa mbola eny an-toetrana ny ambokambon'ny orana maro samihafa ao anatin'izay Rivo-Doza izay fa miresaka an'le rano ihany sika Marghe isan'ny zavatra misy ihany koa ary mampalahelo moa zany fa hitarafana ihany koa ny fisiany hoe mbola fihavanana malagasy na eo azy ilay hoe efa niena le izy tsy ohatran'ny taloha tsy misy tsony ilay fihavanana hoy ny sasany fa ny hitarafana hoe mbola misy ihany raisiko fotsiny le tranga eo Andravoangy amin'ilay fisina eo moa zany na ririnina na fahavaratra neny ohatra misy an'ilay rano foana amin'ny akaikin'ny solomaso iny zany mampimenomena an'ireo mpivarotra fripery maro samihafa ny ny eny amin'izay Andravoangy zay dia ny zavatra nisy ireo mponina zany no nanao tsipaipaika ny vidy an'ireny palety le hazo reny zany natao solona tetezana dia misy soratra eo zany hoe mba mandrotsaka zay foy fa tsy antery ihany koa io satria fampitsinjo le malagasy ao anatin'izay ny amin'ny hoe misy tsy manana nefa tokony mandeha eo ka hoe rehefa tsy manana vizy dia andeha hirobotrano dia afaka mandeha ihany ianao tsy voatery manao mandrotsaka an'ilay zay fo zany ao anatin'izay fa afaka mandeha ianao fa ho an'izay ankalalana ao anatin'izay zany hoe hita ilay taratra ilay fifampitsinjovana eo amin'ny samy malagasy eo anatrihan'izay ny etsy an-daniny moa zany misy ihany ireo sarety maro samihafa manao an'izay fitateran'izay ho an'izay satria ilarana ihany ilay eo amin'ilay tatezana kely tatezana vonjy maika zany moa zany io dia ny sarety tsy manao ny fitaterana ihany koa na ho amin'ny be sarety eny Andravoangy sy ny manodidina iny manodidina ny 200 hatramin'ny 500 isan'olona eo no sitrany aiky ihany koa an'ireo mpitarika sarety ao anatin'izay rehetrarehetra izay fa miresaka an'izay Andravoangy zay sika Marghe tadiditsika tamin'ny fifidianana be ny tanàna teo tamin'ny fampelezan-kevitra kandida vitsivitsy maromaro no efa nanana ny finiavana nanana ny ary tonga dia niasa mihitsy moa zany nanana ny vina sy ny paikady manoloana n'ireny rano miandro na rano miakatra no ny fahatsetseman'ny tatatra sy ny lakan-drano ireny efa nisy ny kandida nanana ny finiavana sy ny fahavononana tao anatin'izay ary rehefa nitondra motopompe mihitsy tao anatin'ireny nitsoka ny rano miangona na teny amin'ny faritra Isotry sy ny faritra maro samihafa fa ny hita aza moa dia antso-zay no nahazo azy ireny amin'ny hoe fanganareo mpiasan'ny commune andraikitra ny commune io fa maninona nareo misalovana andraikitra maninona nyzaozao niarany sakatsakana maro samihafa nefa dia tombotsoa ary mipaka eo ny eo ireny rehetra ireny fa izany no zavatra nisy teto volana vitsy zay raha tsy aivana ny tantara niarany sakatsakana na tsy kandida ray no nanao an'izay hoe nandray andraikitra izay fa kandida maromaro fa saika niarany niatso izay avokoa dia voatery ny sasany moa tena hoe nampitsahatra mihitsy ny amin'ny hoe tena mafy rangay ireto sady tsy anao no mbola mbana ny manam-pahavononana sy manam-piniavana ihany koa tao anatin'izay ary raha ny commune Antananarivo renivohitra manokana nisy teo ny be ny tanàna voafidym-bahoaka maromaro ny PDS ny fandimby teo fa raha ny hita aloha dia tao tazany-potsiny ilay fahavoazana misy eo amin'ilay misy eto any renivohitra zay renivohitra iaraha-manana ity asa ve no ilay antony hoe tsy tena tsy nitodika tany amin'ny rano tena izy mantsy Marghe dia zay tsy tany amin'ilay volomboasary ilay mponina teto andrenivohitra no nitodika tamin'ireny fifidianana ireny na tamin'ny solombavam-bahoaka zany na tamin'ny be ny tanàna teo
tsy tena tany no nitodika lay vahoaka n'Antananarivo lay ponina eto Andrenivohitra ka asa famaizana ve reny Marjona zany hoe allo zay ve zany le fomba fitondra ny firenena raha jerentsika amin'ireo eny Andravoahangy reny satria dia misy ny mpitantana eto Antananarivo amin'izao fotoana so isika hoe miandry zay be ny tanàna ho avy fa misy ny PDS no tendrena ary ilay PDS aloha raha nita manao fidinany fotony eto Serova asa roviana no hidiny fotony sy hitondra ny tena vahaolana ho an'izany Andravoahangy zany ny any Besarety tenenina fotsiny ny santiona andreo fa ny faritra iva rehetra eto Antananarivo dia ao anatin'izay fiakaran'ny rano zay ary rano maloto le izy Marjona ihany koa no mampalahelo ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny rano maloto tsy andaniny ny rano fisotro tsy misy zay le fomba fitantanana sy fifehezana ny fitantanana ny firenena araka nambara Marjona teo dia ovakiko avy hatrany aloha ny afatra zay eto ampelantanana ho an'izay voaray miarahaba ny fandarana dia ahonany fandehany tena enjany ity fambotrina ny vahoaka ity mila mailosika rehetra fa mandady ny trambo hoy Chantal misaotra anareo misaotra anao ihany koa ary mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao madame Chantal sa mademoiselle Chantal zany ao anatin'izay rehetrarehetra zay salama ianareo tena maina ny tanimbary aty aminay tsy misy ny orana nefa izao ny fotoana ilana azy asa hoe inona indray no hoanina amin'ity taona ity avy any akadinondry sakay any amin'ny lalam-pirenena voalohany iny zany akadinondry sakay zany mikakaika ny tantsaha zany eo anatrehan'izay tsy fisian'ny orana izay nisy moa zany ilay eriketrika anatondradrano asa tsy navody tany ho an'ny tany akadinondry ny faritra itasy zany koa isan'ny faritra mamokatra raha ho an'ny eto Antananarivo isan'ny mamokatra zany itasy zany aminay ny legioma ny voankazo maro samihafa isan'ny risitony isan'ny mankafy an'ilay zavoka avy any ampefy any oviana zao Siratojanary no sitraka an'izay farany zavoka nampefy eo ihany koa ny vomanga maro samihafa isan'ny ahafantarana an'izany faritra itasy zany fa zay aloha zany mijaly ao anatin'ny tsy fisian'ny rotsakorana miaraba anareo dia hoana ny fandehany miaraba anareo telo mirahalahy dia mazoto zay no afatra voaray amin'izao fotoana izao tokony asiana débat mihitsy ny filosin'ny député Anambatondrazaka hoy ny afatra voaray ihany koa amin'izao fotoana izao tapaka ny jiro aty fianaratsoa miakatra ny vidim-bary ary tsy midina mihitsy hoy ny fanekevitry ny mpiaino antsika amin'izao fotoana izao zay Marjona ny fianaratsoa ihany koa miaina an'izay fatapahany herinaratra izay io moa zany manerana ny nosy salama dia ahoana ny fandehany hoy Charles avy any Ambilobe miaraba antsika naizanaiza atraterina trano zay ho anao zao manaraka zay zao vao manaraka ny fandarana dia ahoana ny fandehany fa nresany Marjona teo moa ilay resaka rano zay aina ho an'ny zanak'olombelona fa aina ihany koa ny fambolena sy ny fiompiana fa dia mandrak'androany dia io tsy haiko rotoana farafahakeliny tsika ny nampiakapeo sy nresaka momba nyty rano ity ka ny koropaka moa ny fanjakana ny aminao efa mandeha le pipeline any atsimo vahaolana ho an'ny faritra androy sy ny manodidina iadina mikery fa mandrak'androany aloha zany dia mbola barango ihany koa zay resaka pipeline any amin'ny faritra atsimo zay le vely rano lasa fay rano dia asa ny sasany dibo-drano ny sasany maitany amin'izao fotoana izao Marjona sahirana ny vahoaka malagasy ary manambana moa ilay viditsoloka araka ny fanetitsika teo ny vary miakatra ny vary alolo amin'izao fotoana izao fa raha ireo tanimbary ireo Marjona ataoko hoe ny atsasany no tena hoe nahavitan'izay namboly araka ny tokony ho izay fa maro ireo noho ny tsy fahatombanana teo amin'ny rano dia manakofa zay moa le fiteny azy manakofa ny vokatra ny ankabeazany ihany koa etsy andaniny ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana
eto Antananarivo misy an'izany mandry atsa zany asa tsinjonao eny avaradrano eny ve zay Marjona? Betsaka ireo olona tena zay voalazanao zay. Ny zavatra misy tamin'ny fanazavany olona saina teo, raha nisy ny mpilatsaka fidiana tamin'ny filoham-pirenena nitondra vahaolana, raha nisy milatsaka fifidiana tamin'ny ben'ny tanàna teo nitondra vahaolana amin'ny alasahirana ho an'ny vahoaka teto, dia notenenina mihitsy ny tsy anjaranareo zany fanjaran'ny commune. Dia eny ara fa nanaiky satria izay le fandamina satria samy malagasy dia mifampiresaka. Fa ny andry le vahoaka malagasy tsy nanao akory nareo. Jereo fotsiny efa firy moa zany no fiara latsaka teo amin'io le aty amin'ny rotsorotsy io. Ao anatin'io le ohatran'ny dalina be io. Firy ny olombelona latsaka tao. Fa nanaovy ianareo. Raha ohatra zao zay telo mirahalahy Siratolo-Janahary, Marjona, olona saina andeha hitondra le fitrohana rano be dia anamboatra an'io. Dozonareo tsy anjaranareo zany. Nefa an'izay mijery tsy mitsinjo le mpiarabelona. Mba ialana an'le hoe mametraha kely zay fo io ary tsy terena. Dia rehefa manao an'izay le olona dia lasa ianareo indray miteny an'le hoe vitanko aizarany. Teto amintsika nisy PDS. Rehefa lasa le PDS dia soloina vehivavy PDS. Dia rehefa lasa le PDS anankiray dia le vehivavy dia soloina lehilahy PDS. PDS amin'ny solo PDS intelo teto Analamanga. Tananarivo io resahaka io. Inona le tena vokatra mipaka mivantana any amin'ny vahoaka? Efa rahantsika mahita zao io zavatra rehetrarehetra io. Ho amin'ny ankehitriny ny fako rehetra zay hoentin'ilay orana zay afaka nitarika teo efa mivarina anaty lakan-drano ny olona sainy. Ny Mahaleo zao no nijery eo amin'ny lakan-drano Andriatany. Fa mijery eo na eo tsy Tsaramasay. Faralatsaky ny ataontsika eo ny 20 metra le loto be eo le loto. Zany alohan'ny atongavany eo amin'ilay sakana satria misy sakana ataony zareo amin'ilay izy iarovana an'le loto zany 10 metatra. Tsisy mpanadio. Maninona raha verina le asa tanamaro moa sa an'le olona anankiray zay le asa tanamaro kay mihevin'izy zay asa vadika ho vola moa. Eny asa tanamaro foana lay projet IMO moa zany no manao le hoe manao an'le asa indray andro izy dia mahazo an'ilay volana varina menaka afaka atao tsara zany amin'izao fotoana izao. Satria tena raha ohatra ka tena raha ity janoary febroary marsy rivo-doza maromaro no avy eto tsy maniry an'izany fa mba hitondra soa antsika zany dia tokony misy zany ny fanatsarana lakan-drano isan-karazany aloha hialana an'le tondra-drano. Ny tiana horesahana dia zao rehefa tondra ka io rano io hitantsika tamin'ny fampelazakevitra be ny tanàna nidina teny fotony eny ianao raha matoa be ny tanàna zay lany ianao tamin'ny fomba sadasada manatsoratra. Rehefa avy eo miantso zao le vahoaka malagasy satria efa misy miantso ao ohatra hoe faritra Andramomanalina efa tena zao zava-misy aty aminay tsy mivoaka zany le rano io rano io nefa ny le rano nampidirana ketsa tamin'izany le resahan'ny olona aminatin'le hoe misy le hoe C1 C2 amin'ny C3 iny zany le fampidirana rano amin'le kanal. Dia io rano io tsy mivarina an'le tambary fa miditra ao anatina tokantranon'olona. Miantso izy amin'izao fa miantso an'hevitra izy ao anatin'izay sehatra zay miantso an'hevitra izy satria tsy tonga teny mihitsiny. Izay le niresahako tamin'ny taondasa hoe rehefa lany io fidinareo io dia tadio mazava tsara fa rehefa ho avy io zao le izy io le napetrakareo zany fa tsy nifidinareo. Rehefa hiteny amin'izay izy raha miantso nareo any faritra raisika Andramomanalina satria Andramomanalina moa na inona an'izay feo zay dia ao anatin'izay sehatra izay rehefa miantso zany le etsy amin'ny fokotanina Andramomanala sy anaty azo miteny hoe aiza ianao raha matoa be ny tanàna napetraka dia izy zay nge mbola mena ambany mena fa mbola misy ministera amponina dia eo amin'izay zany le fanilaka amin'izay mbola misy anjarany BNGRC ny ao hitantsika amin'izay le izy dia eo amin'izay dia hoe rehefa tsy ianao be ny tanàna ny ministera amponina ny BNGRC aiza ianao dia tonga amin'izay le vazaha frantsay aty mitondra vahaolana ary izy tena miasa mihitsiny izy miasa rery fa tadio fa io le mitondra baolina ireriny iny na fahateny tompoko lamba iny isan'ny vetivety aloha isika isotro rano kely dia toizatsika io zay resadresaka zay.